tahin Jesosy daholo tsika rehetra mpanaraka ny fandaharana izay ranao amin'ny tenako pasteur Jonathan amin'izao fotoana izao dia tononay ny fahasoavan'Andriamanitra ao tokantranontsika tsiraray avy ary inonay fa ampifaliana indray no andraisanao an'ity fandaharana ity ary atombontsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy hatrany. Rehefa tsika avy hatrany ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Salamo fa 7:30 dia ny andininy 5 Salamo fa 7:30 dia ny andininy 5 amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Akino amin'i Jehovah ny lalanao ary matoki azy fa ataony tanteraka. Akino amin'i Jehovah ny lalanao ary matoki azy fa ataony tanteraka. Riavana ao anatina monde anankiray ny zanak'olombelona dia ny monde n'izao tontolo izao izay tena anisan'ny pression mafy be izay iainany tsiraray avy fa kosa osisy ny tenin'Andriamanitra hoe akino amin'i Jehovah ny lalanao dia matoki azy fa ho ataony tanteraka. Noho izany ninona zavatra mety azonao antenaina ary niza mety hosisanao hoe za isafidy atoky ny ianona sy ianona satria izy manam-pahefana, satria izy manana an'izao, satria izy ohatr'izao dia milaza marina aminao hosisy ny soratra masina ny olombelona dia tsy azo atokisana ary voaozina zay matoky olombelona. Ny tenin'Andriamanitra no atao lotsika hoe akino amin'i Jehovah ary matoki azy. Ninona indray zany ho ataonao amin'ity fiainana ity dia akino amin'Andriamanitra, matoki azy. Ny tenin'ny soratra masina dia milaza hoe tsy misy zava-magaga izay tsy hain'Andriamanitra atao zany. Ainy ny manokatra ny varavarana mikatona eo anoloanao, ainy ny matonga ny tendrombohitra hietra eo anoloanao. Noho izany raha atoky any dia aleo mitoky amin'Andriamanitra. Raha ametraka ny fiainana ihany na anakina fiainana dia aleo akino amin'Andriamanitra satria izy dia laza hoe akino amin'i Jehovah ary matoki azy. Akino amin'ny fiainanao, ny hoavinao rehetra ary oka hanana fatokiana azy ianao fa tsy mbola nisy Andriamanitra nandainga izany, tsy mbola nisy Andriamanitra nandisy fanantenana izany ary tsy mbola nisy Andriamanitra namela anao tamin'ny atsasa-dalana izany fa izay rehetra nilazainy taminao dia izay no ataony aminao. Noho izany manana finoana ary oka tena hientanentana indray ny fonao ametraka eo am-pelatanan'Andriamanitra ny hoavinao rehetra fa ho hitanao fa ho tanteraka eo. Ny tenin'Andriamanitra milaza hoe iza no atohatra antsika raha Jehovah momba antsika. Noho izany izay rehetra napetraka ao taminy dia tsy misy na dia ray azy ho raraka tany izany. Izay rehetra nakinonao taminy dia tsy misy na dia ray azy ho avelany ho resy izany. Ary izay rehetra natokinao azy dia tsy misy na dia ray azy ho diso fanantenana izany. Ka androany ampahery ianao matoki an'Andriamanitra, akino amin'ny zavatra rehetra fa tsy maintsy misokatra ny lalana, tsy maintsy tanteraka ny zavatra rehetra ary tsy maintsy mahomby ianao ao amin'izay ataonao rehetra. Andriamanitra dia tompony ny zavatra rehetra ary Andriamanitra dia mahefa ny zavatra rehetra. Ozy izy mo misy zava-magaga izay tsy haiko fa manana finoana matoki azy. Ary rehefa matoky azy ianao dia midika fa manakina ny zavatra rehetra ary mino azy amin'ny fo 100 isan-jato. Izay ny ilainy aminao, izay no angatany aminao dia hiditra tsehatra indray izy eo amin'ny fiainanao, anao lalana indray izy eo amin'ny fiainanao. Na dia eritreretinao hoe tsisy ninina azo atao intsony, tapina ny lalana rehetra fa eo amin'ilay tsisy azo atao Andriamanitra anao lalana indray. Eo amin'ilay fetra farany Andriamanitra no anokatra ny lanitra indray ary eo amin'ilay tsisy fanantenana Andriamanitra no apitimoka ny fanantenana mba hahatonga ny fahatanterana ho eo amin'ny fiainanao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy dia tononiko izao tenim-pahasoavana izao amin'ny fiainanao fa na inona ho akinao amin'Andriamanitra sy atokinao azy dia minosa ady fa ho ataony tanteraka izany, ho ataony lavorary izany ary tsofoka rano ianao amin'ny anaran'i Jesosy izay rehetra ho ataony ny tananao dia izy fahombiazana ary izay rehetra kasainao dia ho tanteraka. Tahin'Andriamanitra tsika rehetra, mankasitraka tompoko.